fiainana de fampy ho an'io fiakaran'io ve nefa ny volam-panjakana miodina ao zany a vaovao a zay a mandeha daholy a am'izao fotoan'andro izao farasoa rabarilala publication hita atao anatin'ny Facebook izy ty de zaraiko eto aminareo fa tena marina na ohatra mampimeary cyclone Ukraine Russie Covid-19 na tonga ny velo rano tsy vita no io ady eo Ukraine io de tsy maintsy manafatra vary isika malagasy ravan'ny ady mantsy Ukraine nakapotika daholo ny tambaritsika ao tena mampalahelo ihany ko fa no io ady io ihany ko de lasa manararoatra ny karana ka voatery nanao ny tsena mora isika tsy vita ilay plan Marshall tamin'ny 2021 noho ny fisian'ny cyclone Batsuray 2022 savritaka mihitsy zany a marina mihitsy ny farasoa ary tena tsy afaka natomboka mihitsy zany fa tonga indray ny Covid ny Janoary 2021 mbola misy toeny mbola misy toeny ny farasoa no momba ny rentrée ndray a de noho ny fisian'ny Covid-19 ny tsy nahavita azy betsaka loatra mantsy ny Covid-19 mampiasa ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo ka tsy azo ny vezivezena zany hatramin'izao ny fiakaran'ny PPN ndray de noho ny ady any Ukraine ihany tsaratsahivana fa ny ady tao Ukraine dia 2022 ary ny fiakaran'ny PPN dia 2019 zany hoe efa niomana ny ady Madagasikara tena ohatran'izay filaza ny farasoa rabarilala azy mihitsiny a le filazan'le zava-misy satria lay fitadiavana an'lay faniliana mankony io probleman'le fitondrana io hoe tsy mbo zay tsy avy aty aminay io tsy zay ny antony mahatonga an'io tsy fahaizanay mitatana sinsisy fa no antony zavatra ohatran'izao de efa hitan'ny olona efa traingon'ny olona le fika masiso de efa adroadron'ny olona ohatran'izay sisa le fitondram-panjakana mba entina ilazana an'le tena tsy mainininina tena tsy mainininina mihitsy fa zany hoe de efa tena fomba fiteny ty tompoko totonondro bory sisa ny hitondrana an'le raharaha totonondro bory fotsiny sisa le izy am'le hoe adiny koto mofo taloha tao anatin'le angano le miresaka tena vandivandy ahafahana mitazona n'lay olona miandry azy ary ambadika fa raha vao mivoaka koto mofo de efa ataon'ny olona mahita faisana de ohatran'izay sisa le izy eny ary tontomoto mbola misy anapinao fa mbola tsy voaresantsika tsara izy teo amarantsika ndao ary eny ary le resaka Clémence ary tetra anao tena aniny hoe tsy samy tory io marony zany de nitory izy sa izy zany tianao tenenina amin'iny ka zao satria be de be ny olona ny antso a hoe fa ianao ve zany naprisika ny ty lalatina hitory any Ramatoa Clémence dia lalatina Ravololomanana ny resahany eto an conseiller municipal koa dozy a hoe le fomba ny sainana ny lizo a de ohatr' zao sala amin'ny hoe manao eseka zay sy lalatina Ravololomanana de rehefa hitako hoe ao anatin'ny mandeha intelo a de maty le eseka raha vohatra izy hoe maka an'le piesiko anankiray de manao a zany hoe tsy sahinana nyty piesiko ty anao fa raha vo mihinana iny tsy miteny tsontoiny moa zany fa tsy sa mihinana an'io ianao fa raha vo mihinana an'io izy de fantatro fa maty de kanjo izy nihinana ihany dinona zara tiako resahana ny teny a zany hoe tsy sa hitory any Ramatoa Clémence ianao a madame Lalatina satria raha ny zavatra mivoaka mahakasika an'le resaka 11 milliards eo amin'ny commune sy ny CNAPS sy ny Ezipark sy ny SMGD ho sarotra aminao ny anapirofo hoe tsy marina ny tenenin'ny madame Clémence satria raha izaha fotsiny ary mieno an'ireny a fantatro angefa zao hoe nareo a mety mbola mety hoe amin'ny plumitif sy ny an'ny isan-karazany a mety mbola voakasika daholo ny zavatra any anatin'ireny fa zao le fisainana amin'le izy mihitsy hoe manao privatisation na gestion communale nareo a tsy marina zany privatisation zany satria raha nanao privatisation nareo a voatery nataonareo voalohany indrindra gestion ny état civil mba tsy ho lanin'ny voalavitsony ny taratasy fa zao le aty amin'ny Ezipark nenjehanareo de inona fidin'ny commune raha ny fahafantarako an'le resaka ny voaka fidin'ny commune ny Ezipark na ny olona na ny fitaovana na ny anina moral fidin'ny commune zany ny tompony amin'ny fotoana io à l'instant T commune ny tompon'io na de tsy zay raha ny nambara teny am-pendohana fa hoe ho foanana
zay manko le izy fa lasa hoe nividiny le izy vidiny de le mitohy izy le activité de mitohy le activité zao anefa toy izy ary tsy misy zavatra nataonyity community nanatsarana io asan'io ezipark io fa ny zavatra nataony nalainy ny 30% ny resetiny eziparka dia nataony makany amin'ny smgd ahoana moa no azahoany manao an'izany efa nividiny ny commune nge le eziparka am'le fotoany de ahoana no angalan'le smgd vola tsisy ninina raha ohatra izy nanao apport nanatsara n'le service an'le resetin'ny eziparka de hoe io ara fa raha 500 millions fahafantarana anao iny fidiram-bolan'ny eziparka lasa 750 millions nohon'izay nataon'ny smgd de maka 30% raha ohatra zany ange izy de mba azon'ny olona ihany hoe ay tena nisy zavatra natao fa tsy nisy tsisy apport tsy nisy apport zay aloha de mano ka ahoana moa no anaporofona hoe de mariny reo olona mpitondra reo de za mino za aloha mba mihevitra hoe ho tafaresaka amin'ny madame Clémence sy madame Lily fa misy zavatra hoe tandremana fotsiny fa ny dossier nataon'ireo hatramin'izay publique ange ho areny administration publique tokony ho fantatry ny olona foana reny fa tsy hoe ho afenonareo fa tsy anaty Facebook vao mivoaka zay manko le raha rakinaps iny nge tany anaty Facebook iny vao fantatry ny olona zay de ohatran'izay koa le raha smgd zay mipoka le izy de lozika ny olona miteny hoe ty le izy fefa fe mipartage be da be tanko tsy nenjeh anara le nanao partage sy le olona le source zany koa inge mbola devitra ka zao ngery faniry le izy le smgd efa nisy hoe reto no associé ao anatiny société anonyme io de rehefa aveo ny iova reto zay ny any tena mila ataoko hoe mitandrina ireto conseiller communal tim so de miova reto dossier ao anatin'le kirakirainy mba elana am'le hoe io fa hitany marina fa raha araka ny zavatra mitranga any amin'ny réseaux sociaux sy ny any amin'ny fanambarana maro samihafa tsy mety ho privatisation tsy misy nininona natao io fa ny vola fotsiny ny fampizarana ianao aka karama aka inona moa zany rehefa mivory ianao de maka indemnité sy ny etsetretsetra de maka part de bénéfice satria ianao associé le zavatra tsy nisy zao nge raha ohatra le etratrano samihafa man le etratrano raha ohatra hoe nraisy ny mpiasan'ny commune ihany ko fa tsy nanampy mpiasa ry zareo tsy nanolo mpiasa ry zareo de mbola tsy marina koa le tokony hanomezana ny volan'le smgd fa raha ohatra ny soloany daholo le mpiasa collecteur an'le impôt foncier sur les propriétés bâties FB de hoe ka le mpiasan'ny commune hatramin'izay efa zatra de matikena maso de tsy mahavita tsara an'le collecte manao le recouvrement io manao le recouvrement ka de ny solonay de nitombo ny de recouvrement lasa personnel ny smgd de misy résultat izy am'izay de afo zay zay no anaovako hoe mila mitandrina fa so de ilaza ndray zareo fa efa nirecruté olona izy de misy dossier tapoka zay fotsiny fa raha mijanona am'le zavatra marina hatramin'izay tsy nihevitra fa ity madame Lalatine ity niaraka tamin'ry iza le prime ministre tamin'ny fotoanandrony mbo efa olobe ny politisetra ka olona hafahafa zay ny tiako resana ary faniry fa dia mametraka veloma aminareo mpiaraka ny fandarana miaino mpanaraka ny fandarana miara-manonja ny tenanay ary dia mametraka anareo mandrakariva eo am'izao fandaran'izao de ho tahin'ny tompo daholo tsika mivavary re olona fa hitako ny asandevoly etoko izy faniry hoe misy tany be manaiky ka tsy fantatro ny tinora zay na fa zao za koa mba mahino an'izany aman'olona de varina ihany fotsiny fa tsy de haiko tsara manko tena mivavà fa tena miasa mafy mihitsy satana mba amezana ny firenena malagasy eo ambany vahoany misaotra re tompoko makasitraka indrindra eny ary de misaotra ny tonton mota atsika gaga kely nareo fa adiniko le solomaso teo de tsy maintsy mbola nanao nampanaterina kely le izy
ay sy efa somary efa voadona mason'ny havanareo fa mialatsy indrindra tompoko alohan'ny idiran'ny député fetra raha lamzafimbololona satria avy any Anosy député fetra de niazakazaka mondrony fotoanany manakambara be da be izy rehefa aveo de miverina aloha rina mampanao gazety mandendeha satria manakambara indray ahitsoky kely fotsiny tam'le fomba fitegniko teo fa be fotaka tsy miteneniko fa tsy be fotaka fa biotiky le izy Tomasina voalohany Tomasina faharoa biotiky atsimo a Sakara Benenitra Morombe zany tena lasibatra tamin'ny fandalovany Jasmine any amin'ny faritra atsimon'ny Nosy iny zany de miantso vonjy toliara zany miantso vonjy atsika rehetrarehetra hoe mba jerevy toliara fa tena sahirany toliara am'izao fotoana zao tamin'ny fandalovany Jasmine betsaka ny trano rava betsaka ny rano miakatra betsaka ny hazo tapaka zany de eo indray lohatsika le tsy maintsy mifamme tanana foana satria efa reraka le avatsika any sahirana arakasa sahirana arabola sahirana aratsakafo de zao le fananana kely teo indray zany sendrany ty loza voajanahary ty de tsy maintsy tsara ny tokony famezantsika tanana zany manitsy an'le nambarako teo zany fa tsy be fotaka fa be tokatsy ndondray rarina misaotra ny fanira zavy manatany sy tonton mota nitondran'izay famelabelarana sy resaka izay ny fandaminantsika azy misy ny fanazavana kely fanampony moa zany tsy hoe mipasoka any efa malama fa fanampony mba hampazava tsara amintsika zany ty resaka hoe solika ty dia rehefa vitsy zay dia veriny eo indray fanira zavy manatany miaraka amin'ny député fetra zay efa ao ambadimbadika ao izy ny hitondrantsika azy de alao aloha ho aseho atsika amin'ny alalan'ny tableau ho an'ny mpian'ny moa zany tsy mahita fa itsika amin'ny telefona sy ny télévision mahita ho aseho atsika amin'ny tableau hoe ahoana ny fivoaran'ilay viditsolika aloha eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena de avy eo tsika mikisaka tsy moramora tsy moramora avy any ivelantsika de mikisaka eto Madagasikara ahoana ny situation raha io zany zao dia taremarika récapitulation io hatramin'ny vidin'ny solika androany 7 aprily 2024 hitantsika tsara fa tany amin'ny taona 1 sy 20 faraparan'ny taona 1 sy 20 dia efa nanomboka niakatra tsikelikely ny vidin'solika teo amin'ny tsena iraisam-pirenena ary io tompoko dia miovaova isa-tsegondra isa minitra hitanareo tsara zao am'to am'le akavanana aty misy hoe 105,9 $. Dia tamin'ny atsasakadiny melohany nidirana teto amin'ny studio mbola niresaka teto tontomota sy faniry dia 105,87 izy io de zao zany izy lasa 105,9 zany hoe miova ary ny viditsoloka iraisam-pirenena de oka ho fatatsika fa arahana isa-tsegondra isa minitra io zao misy point kely mangamanga eo am'le 105,9 de amitsika am'teny zao zany de io mividina fa afaka atsasakadiny io miova na afaka 10 minitra io miova hitatsika am'zany le izy fa zavatra tena hoe goavana be ary miaraka amin'ny précision fa tsisy resaka mihitsy hoe maniditsidina dia tamin'ny faraparan'ny taona 1 sy 20 zany io zao ny volana oktobra 1 sy 20 dia efa nioatra ny $70 ny ray barilina ny lasantsy izany teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny petrole dia avy eo le izy zany nandeha dia nidina kely le izy teo amin'ny $70 teo de rehefa nisaka ihany tonga am'izay ny 20 sy 20 dia volana janoary zany dia hitatsika fa efa any amin'ny $20 ny ray barilina de eo am'izay hitatsika atao ambany ato hoe 2022 ka hatreo amin'ny mars 2022 zany de inona no hitatsika eo ny hitatsika eo dia iny fa nanomboka niakatra ohatry ny tohatra mihitsy le izy niakatra tonga ty amin'ny mars ty zany mars avril de efa nisy ny milingilingy be ry $30 ny ray barilina de aveo zany alizy nisy fidinany ray tena tendrombohatra kely mihitsy io le $130 io de nisy fidinany kely indray le izy fa nanomboka teo zany hoe mars aprily hiditra me zao tsika
de niziriziry tany amboniny $100 ny ray baril ny petrôla eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Zay zany ny nofandehaliza zany hoe vo nanomboka mihitsy ty taona 2024 ty zany a de fa nanomboka niakatra tsy kelikely ilay vidina petrôla eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Sika malagasy nefa manafatra petrôla voadio. Zay zany le izy tsy verenantsika tsony ny resaka lavabe tany aloha tany. Dia iainga amin'ny any ivelantsika misaotra mifaly namoaka an'io tableau io satria ilaina mihitsy no mahita an'io mba tsy ho tompotrano miono isika mianakavy izay mampikiropaka ny fitondram-panjakana io. Hitan'io io tableau io hitan'ny zareo tsara mihitsy io, hitan'ny zareo mpitondra io zany fa aty amin'ny volana aprily zany zareo avao manao resaka communication aminy hoe tsy maintsy mioma amitsika amin'ny mety ho fisotron'ny vidin'ny carburant zany lasantsy sy ny gasoil amin'ny mbola amboamboarina ohatran'izay ihany le fitenenana fa ho hitantsika eo zany le izy hoe tsy azo hidivirana io resak'io amin'ny fiakarana zany raha ny atao amintsika raha ampitaina amin'ny vidin'ny eny amin'ny pompy izay iainantsika amin'izao fotoana izao. Ny gasoil moa zany zao eto amintsika de any amin'ny mbola hoe ambany zany raha oharina amin'ny anivelany fa ny anivelany efa enjana de enjana fa ny atsika eto mbola resaka centime ny vidina gasoil eny amin'ny pompy sy ny vidina essence zany mbola centime zany hoe mbola latsaky ny ray euro zany satria ny ray euro zany mbola vakivakina de mbola misy centime BDB ny ray euro ka nen'ny olona na hatramin'ny centime dia misy dikany daholo satria mandeha io virgule io zany tsy hoe mandeha fahatany. Dia miaingitsika any ao Eropa de France moa zany tena fatatsika dia hoentitsika am'izay le izy dia midina tsikelikely zany tsika miresaka ny Madagasikara. Raha ny zava-misy aloha zany zao maneran-tany de fa miaina ao anatin'le krizy iraisam-pirenena izao tontolo zao. Zay aloha. Faharoa, ho atsika eto amin'ny Repoblika ny Madagasikara dia alao tsorina fa mitaintaina daholo amin'izao fotoana zao. Resaka daholo ny atao hoe tsero fa mitaintaina daholo ary atao hoe tena miovitrovotra mihitsy raha izay no azo ilazana azy. Mitaintaina amin'inona amin'io resaka viditsolika io. Gazoil sy lasantsy no tiana ho tenenina. Gazy aloha zany tsy ho resahantsika iny fa iny efa miakatra iny aloha. Fa eo amin'ny lasantsy sy ny gazoil zay teto Madagasikara de fa nandritra ny fotoana maro zany no tsy nietsika tamin'io vidiny amin'izao fotoana zao hitatsika io. Zay le izy. Inona ny zavatra miseho any ivelany any zay mifampiankina amin'ny zavatra misy eto amintsika. Ny FDB de ny hoe mila fahaizana ny fitantanana ny tontolon'ny solika indrindra rehefa misy ny krizy iraisam-pirenena. Zany hoe tsy miandry ianao amin'ny fisian'ny krizy zay vao ikiropakatsy hitady an'izao hitady vahaolana sy ny sisa. Tsy zay mihitsy ny fomba fitondrana an'io resaka io satria io resaka stratégique. Madagasikara dia miankin-doha amin'io ary tsika manafatra petrôla voadio mivantana avy any ivelany zany hoe miankin-doha amin'io mbola miankin-doha amin'ny privé amin'ny compagnie privé isika. Zay zany le izy. Ka ny fitantanana ny tontolon'ny solika dia mila fahaizana na le firenena mamokatra solika na le firenena tsy manana solika fa manafatra solika tsy voadio na brut fa manana raffinerie izy. Tsika nanana taloha fa efa tsy zay tsony zao. Na le firenena manafatra mivantana solika voadio dia mila fahaizana daholo ny fomba fitantanana. Zany hoe ho an'ny firenena manafatra solika voadio ohatra ny Madagasikara zany de tena atao hoe mila faran'izay tena enjana be
ny fitantanana anio raharaha io tsy mitovy amin'ny firenena zay mpamokatra isika, tsy mitovy amina firenena manana rafinerie isika, fa isika dia miankin-doha amin'ny fanafarana petrôla voadio satria ny vidiny izay zany dia hafa ihany ko le petrôla voadio mbola ambony ny vidiny raha hoe oharina amin'ny petrôla tsy voadio. Tsika sady tsy manana rafinerie, isika sady tsy mamokatra petrôla fa manafatra mivantana any ivelany, zany hoe ny volantsika eto no mandeha any na mioara reo kompania petrôle zany zay mendraikitra ny fanafarana any zany, dia ny fanjakana zany am'izay fotoan'izay mila manana stratégie tsara mihitsy amin'ny fiatrehana an'lay izy. De inona no zavatra miseho any ivelany any amin'izao fotoana zao? Raha isika ohatra Frantsa, i Frantsa zany zao dia efa hatramin'izay io fa Frantsa moa no tena itsika, de aveo tsika mikisaka kely eo amin'ny vondrony Europeanina, ry zareo manana ny antsoina hoe stock stratégique. Efa hatramin'izay na misy crise tompoko na tsy misy crise ny olona ny firenena any velany any de manana stock stratégique izy, tsy azoko tiana mihitsy io. Tsy mitovy am'le stock resahany eto Madagasikara, ny tsika le stock eto hoe nividy lasansa, vidy gazoil na farana avy any velany dia misy fitehirizana eto amintsika, de io zany stock de hoe le stock eo maharitra 3 volana. Tsy zay le stock stratégique resahana any ivelany any, fa ny endry zareo de hoe le stock io zany dia tsy azo kitihana mihitsy, ny tsika kitihana hoe stock hoe tapitra zany le teo de hoe tonga indray sambo de nitondra avy any de hoe angoninao, dia rehefa lany zany le stock teo aloha de alefa indray le stock manaraka, zay ny eto amintsika. Fa ny olona tsy zany fa hoe stock stratégique zany de hoe tsy azo kitihana mihitsy le izy na inona zavatra miseho, fa tena hitsonjovana hoe rehefa misy crise mafy de mafy eto ambonin'ny tany, zay vao kitihana le stock stratégique. Zay zany ny andry zareo. Misy stock any andafy any tompoko tsy azo kitihana mihitsy, amina million amin'ny baril mihitsy io, tsy azo kitihana. Fa le stock eto amintsika tsy zany araka ny nazavaina teo. Ary ny fikitihana an'io, le stock any ivelany io zany andry zareo any ivelany dia tsy hoe agorodana fotsiny am'izao koa, fa mila fisaintsainana tsara. Zay no fandehany any ivelany any zany ahitantsika hoe zany ny olona ny fomba fitantanana ny ity resaka lasantsy ity. De ikisakitsika eo amin'ny vondrona Europeanina. Ny vondrona Europeanina zany de manana stock stratégique ry zareo, fa tsy maintsy ikitika amin'ny ampahany aloha am'izao situation maneran-tany izao. De ry zareo efa hatramin'ny volana febroary 2024 no efa miketrika zany hoe ahoana ny ikitihana an'io, zany hoe raha ikitika an'le stock be andry zareo zany izy dia tena mila fandinihana tsara mihitsy. De zao ny fomba filazany azy efa hatrany amin'ny volana febroary hoe l'Union européenne pourrait même décider de libérer une partie de ces stocks stratégiques de pétrole pour contrer la hausse de prix face à cette forte perturbation des marchés. Zay zany nen'ny vondrona Europeana, zany hoe efa misy ambombava goavana be eo, fa rehefa tonga zany ny fotoana tsy maintsy kitihana azy mba hahafahana manao ny stabilisation ny viditsolika any amin'ny zareo de zay izy vao mikitika an'io. Zany no fomba fiasan'ny olona. Zany ny fomba fiasan'ny olona zany. Inona ny dikan'izay? Raha ohatra zany ka miantra ny sondro biditsolika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena zay enana amin'izao fotoan'izao any amboniny $100, miziriziry tsy mety midina ny $100 le izy, efa tao anatin'ny ray volana mahery zay dia mandefa amin'izay zany ny plan B ry zareo any Europa amin'le ikitihany amin'ny ampahany ilay stock stratégique andry zareo. Tena fahaizana zany, tena fahaizana mitsinjo
ny atao hoe krizy zany zay le izy ohatra zao tsika aka ohatra anankiray azahoantsika tsara ao anaty baiboly ao dia aka ohatra kely hoe aitsika tsara zany ho an'ny kristianina mahay tsara an'izany ho an'ny mpino mahay tsara an'izany ho an'ny mamaky baiboly ho an'ny tsy mamaky aloha de tsy mahay fa tamin'ny andron'ny tany alobe tany tamin'ny andron'ny farao mpanjaka farao tany Egypte de nanofo zany ty mpanjaka ty hoe nisy ombivavy mahidy nisy ombivavy matavy de anankifito le matavy de fito amin'ny mahidy de aveo le mahiny hinana amin'ny matavy de tsy nahita toro mihitsy ty mpanjaka amin'ny Egypte ty tam'zany inona ara dikan'zany inona ny dikan'zany de i Josefa no zay Hebreo no nafantatra an'le nofo ny dikany hoe fito taona mamokatra be fito taona mosary ny any Egypte de inona ny solution de tsy maintsy mijery olona zany ho atao gouverneur any Egypte amin'ny tantana an'zany raharaha zany satria krizy ary ny solution de hoe tsy maintsy isa taona ao anatin'le fito taona zay mamokatra dia mandefa ambombava isaky ny mandeha zany isaky ny taopambolena dia manala apahany amin'ny ambombava ho atao stock iny le stock stratégique iny dia hiatrehana an'lay fito taona zay mosary efatra am'zany ny olona ny tena mahay hoe ohatran'zao sy ohatran'zao le izy fa raha ny eto amintsika zany manoloana an'izay ahoana ny fipetrany raha ny eto amintsika tsy afaka anao an'izany satria ny atsika moa maninona ny atsika dia io miankindo io ary tsy nisy ny hoe fiomanana amin'izany fa ny eny de hoe fangamo nisy nanapo covid fangamo nisy nanapo ady Ukraine fangamo nisy nanapo cyclone zany ve fomba fitenina mpitantana amina firenena anankiray zany ny tenenindry zareo fangamo nisy nanapo rehefa mitantana firenena tompoko tsy mipetraka zany hoe tsisy nanapo an'zao tsisy nanapo an'zao nisy ramatoa zay ny teny tamiko mihitsy de hoe nareo izy miteny foana fanga nisy nanapo aretina toy izy ramatoa tsy zany le izy za moa raha ezaka nazavy ohatra ny tsy azo mihitsy le izy satria ny manahirana be tsy toizako le izy fa manahirana nanazavy ohatra ny tsy azo mihitsy ohatra ny tsy azo ny sainy mihitsy le tiana ho tenenina ka noho izany zany de enjana ny fiatraikan'io resaka viditsoloka io eto amintsika ny fahefa-viditsika raha teo efa ambany zao mantsy raha mba matanjaka ny fahefa-vidiny gasy averiny indrem-pandeha raha mbo matanjaka ny fahefa-vidiny malagasy ny pouvoir d'achat zany hoe matanjaka ny lanjam-bola ariary zay keo mbola izy de afahafa kokoa ny fiatrehana ny zavatra otrotony fa isika le volantsika efa tena reraka raha hoarina amin'ny euro sy ny dollara io moa zany ny tena fampiasa mahazatra efa reraka isika tsy manana rafinerie isika tsy mpamokatra petrolina fa resaka fotsiny lohatra eto ny zavatra ny tenenina hatram'izay isika manafatra petrolina voadio ny lanjam-bolantsika faible ny farim-piainantsika faible 700 ny gasy mahantra ozany international de tena moenja zay mampikoropaka zao zany le fanjakana vao mikoropaka izy hoe ahoana nanaovana nyty ahoana nanaovana nyty satria explosion sociale zany tsy mora zany tsy mora ary zao le izy tsy avy amin'ny vahoaka no malagasy no mahatonga ny tena hoe fasairanana tsy avy amin'ny fa avy amin'ny tsy fahaiza-mitantana amin'ny lafy maro eto amin'ny firenena avy amin'ny tsy fametrahana ny olona manam-pahaizana ny toerana tokony isy azy fa politizena daholo mafantatrapatatra olonatsy de inona apetraka andraikitra an'izao nefa le andraikitra stratézika be mafatapatatra olonatsy hoe za mahafantatra ny ana de inona atao eo fa le tena olona mahay lasa fehezin'lay tsy mahay de zany anisan'ny mahatonga ny fahavoazana daholo eto amintsika ka ity zany zao resaka viditsoloka ity de mitaintaina daholo ny be sy ny maro ary mipitatitra efa ny teny hoe raha vao mikitika eo raha vao hoe miakatra io dia izay ihany koa tsy maintsy hijery ny resaka sarandala io tsy fitateran'olona ihany
fa fitaterana entana de ahoana zany no iainana eto amin'ity firenena ity lasa mitainitaina le gasy amin'izao fotoana zao satria tena hoe hita zany zao ny tena hoe tsy fahaiza mitantana mihitsy a satria tena hoe aty amin'ny resaka viditsolika zay iakinan'ny aim-pirenena ao zany zao no tena manahirana inona no mamaika amin'ny communication ataon'ny fitondrana teleferika zany no nalefa teto io moa fa resa be inona koa tiaria andrefandrefanary resaka tanamasoandro sy ny sisa efa hoahoahoa be teny ambotra manjaka de mbola reny foana no nalefa resaka CVO zany foana nalefa amina communication zany fa le resaka viditsolika ty tao anatin'ny 2 volana hatrany amin'ny febroary tsy de mba heninao firy satria maninona mbola tsy de nisy fiakaran'ny firy loatra le viditsolika teo amin'ny tsena raisam-pirenena fa nandady niakatra io nandady niakatra ohatr' zao miakatra any aty amin'ny aprily zay vao mikoropaka de hoe inona zany inégosy ony inégosy amin'ny compagnie pétrolier ka reo pétrolier reo ane dia privé zareo oka aloha zay tsy adonona mihitsy sa hoe apiasa pression ndray fanerena be ndray andreo compagnie pétrolier reo de hoe ahoana nefa zareo raha mbola misy trosany tsy voaloha mba enjana ihany ko mahazo amindreo de hoe négociation ve zany afaka manao négociation ihany rehefa tena enjana ny crise ka maninona amin'ny politika ny tsy hanao négociation amin'ny fikaonandoam-pirenena satria tena crise hoe misahana amin'ny firenena iray manontolo zany rehetrarehetra any zay le izy zany hoe ay zany fantatra ihany hoe rehefa kenda de anao négociation anao fifampiresahana fifampidiniana ay zany le izy tsy maintsy atao ihany de ity zany ny faraparany namana faniry amehezana an'izay de hiakatra eo ny député fetra eto amintsika zao efa nresana ihany izy ity ny gazole fa ny essence ny lasance de hoe samplon 95 zay no hitantsika ny rehetrarehetra eny fa eto amintsika mbola tsy misy an'izany samplon 98 zany zay takiny reny fiara efa avo leta be reny tsy mitovy ny samplon 95 sy ny samplon 98 fa tsisy an'le samplon 98 aloha fa tsy mbola lafilavitra noho ny 95 samplon 95 ary tsika efa io miodikodina efa kofiny io de iny loha zany tsy misy eto amintsika any ivelany any mbola misy an'izany hoe super étanol zany ko mbola zavatra fa tsisy eto zany ary io samplon 95 io kay mbola misy karazany io mbola détaillé be mihitsy ao misy an'izany hoe E5 samplon 95 E5 samplon 95 E10 rehefa tena tsongolohana le zavatra fa isika tsy mahafantatra an'izany hoe ahoana sy ahoana ary samy hafa vidiny raha any ivelany neny olona presy fa ny tsika ohatrany hoe malalaka be ohatran'izao de zany le zavatra mitranga ka hoy hoe na inona zavatra amseho araka ny tenin'ny Remato Motarson teo tsy maintsy mijoro araka ny tenen'ny président Marakaravalomanana tsy maintsy mijoro ny rehetra amin'ny fiatrehana aloha zany tsy maintsy manana toe-tsaina-pandresy zany ny foto-kevitra izay hoentin'ny fetan'ny paska vo avy nankalazaintsika tsy maintsy manana foto-kevitra mpandresy toe-tsaina-pandresy zay fa raha eto zany hoe ohatran'izao de igorery eto de angorery eto de tsy ho tafavoaka mihitsika ao anatin'izay eny ary fa dia hiditra ny député fetra Ndao Ary Faniry eny ary de misaotra andrintsika nitondra n'izay fanazavana raha teknika mahakasika indrindra ny viditsolika sy ny solika izay moa izy hoe manao ny fandalinana fontsika zany mba ahafahana mitondra fanadiadina mba ahafahana mizara ny vaovao zany de efa miverina indray tsika tapaka ny jiro teo de nanao ny ataony koa ny fatapahan'ny connexion de efa naverina indray zany ary de rehefa tafaverina zany de miverina ao anatin'ny adevra de efa afaka manaraka isika rehetrarehetra zany ny solomavimoaka Madagasikara fetra raha lamizafombololona niaraka amintsika zany sady amarana ny fotoana satria efa akaiky ny fotoana atsika am'izao fotoana zao de miaraka amin'ny député fetritsika de tonga de amarana ny fotoana rehefa aveo ny solomavimoaka ny Madagasikara moa zany avy eny Anosy eny zareo zay nanaraka an'le fitoriana an'ireo mpanolontsaina 5 zay nambarantsika akoatran'izy mirahavavo maly zany de saky team daholo ny akamarony zany de
ny azakazaka ny miakatra ity satria torony ny androany zany anatin'le fandaminan'asa zany am'ty resaka miara-manonjy tya de miaraka amitsika député fetra hoantanitsika satria ny solomambaoaka Madagasikara fetra raha lamizafim-bololona hitanao izy refe-danana hitanao izy eny anosy hitanao izy ao fitsarana hitanao izy any Toliary miaraka amin'ny président hitanao izy any Mangamila hitanao izy amin'ny Fianarantsoa de hitanao izy any Mananjary de hitanao tany Tomasina tany aloka nandalo avy tany Toliary nareo de nandalo Mananjary nareo de tany Fianarantsoa de efa tany Tomasina koa anao tamy Mahajangy anao misy anao daholo zany ny ezaka rehetrarehetra sy tena hoe famomezana an'izay tosika ho an'ny antokotiko Madagasikara ary zay le mahasarym-piara ny député fetra zay ary hijoroana député fetra zay fa ny député atsika ihany koa tazana teny Totosoa Mamirabendrina tamin'ny herinandro iny niaraka tamin'izy Miravavy député Rastany député Rambo Voamalo ny teny zany zany rehetrarehetra zany dia miara-metana ny rehetra miarabanao raha député fetra aloha miarabanao namana faniry dia miarabany namana rina koa zay mbola tazako ao ambadika ao sy ny teknisianina rehetra ary indrindrandrindra miaraba mpifaliana ny mpanaraka n'izao fandaharana miara-manonja eto amin'ny MBS sy ny radio Madaly izao faly mifankahita amintsika rehetra indray ary manamafy ny firaritsoa atsika fampahirezana ao atsika rehetra ao anatin'izao fotoatsarotra diavin'ny firenena diavin'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina izao ka dia ny antony hijoroanay eny mipetraka moa izahay eto fa tsy mijoro itenenanay ny tiako ambara dia hitondra ary manaitra hatrany ny mpitondra isatsokajiny manoloana n'zany fahasaranam-bahoaka zany namana faniry eny ary aloha le tonga de le vaovao mafana aloha zany député fetra no hoantaninanao akoatrany omaly efa nitondrana nanaovana tato-baovao iny zany mikasika amin'ny fitoriana zay natao mpanolotsaina ny tanàna eto Antananarivo renivohitra Menadaly ny tory de rovavy ny toriana omaly efa niakatra izy Miravavy de mbola nitoy mpanolotsaina ny tanàna 5 androany raha mifahafantarako azy mpiambana ao anatiny antokotiko Madagasikara daholo rehetrarehetra io de io zany zao le fijeriny rehetra de ohatrany hoe any daholo de adiny daholo le adalan'le fanjakana adiny daholo le zava-misy am'le fitantanana an'le firenena zany am'le zavatra tsy mahomby le tsy mety sy le olany vahoaka fa de ohatrany hoe focaliser atao anatin'ilay mpanolotsaina ty am'le diversion io zany ataon'le fitondram-panjakana fa na izany anaty zany député fetra de zao inona marina moa zany tena votoatiny ty fitoriana ty sy inona zao zavatra mahazo ny mpanolotsaina ny tanàna tiako Madagasikara sy ny IRK moa zany satria Clémence dia IRK zay malalany tsy mety ataon'ny be ny tanàna IRK sy ny mpanolotsaina zay miaraka aminy zay miaraka amin'ny be ny tanàna marina tokoa zany faniry satria tenanay dia niaraka tamin'ireo olom-bofidy ary mpanohana maro dia tonga teny tokoa maly ny fanotrona ary nampahery izany namana Miravavy zany ataoko hoe namana satria olom-bofidy reo namana Clémence sy Lili zany ny antony fiantsoana de efa niresahana atao ihany nisy mpanolotsaina ny tanàna ny tory izy ireo onana baraka azy ary tsy izy rery no nitory fa mbola misy koa vao amin'ny fikambana anankiray aloha lazaina mba reto vao amin'ny association moa izy io na atoko combat zay zany ny vaovao nivoaka teny omaly ay mbola misy an'izay koa misy an'izay sa mety tsy fantatry ny olona izay satria nambara zany fa hoe fanalambaraka no natao dia niteny izy tonga de aty ambolo dia ilaza hoe aleo hitory zay hitory fa manomboka zatra ny namana fitoriana tsy ankiato sesilany araky ny tenin'ny faniry teo hoe entina anaovana diversion mba havarina n'lay vahoaka Antananarivo io resahako fa mitovy ihany moa ny aina ny vahoaka Antananarivo sy ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao dia fahasaranana tsiroa matany mbola tsy nisy toy izany tato anatin'ny 80 taona mahery dia vita ny fanadiadina azy Miravavy de nalefa nody izy ireo fa ny maraina dia efa tonga sady ny fiatsoana tsy tonga fa maly moa de efa voaraindreo namana mpanolotsaina amin'ny tanàna olom-bofidy tiako Madagasikara 5 rahalahy zany fiantsony zany asa mahakasika misy fanadiadiana fanampiny
tiany ao nivon'ny service de cybercriminalité mbola ho atao amin'izy ireo dia rano fotoana zay nandalovana teny dia mbola ny anakiroa no efa vita ny fanadiadiana azy fa ny telo zany dia mbola miandry ny fanatrehany an'izany fanadiadiana fanampiny izany inona no tiana ambara manoloana n'izany zava-misy akoatra ny resaka hoe diversion tsy resaka diversion ihany lizy na hoe fanodinana ny lohan'ny olona na ny sain'ny olona na ny mason'ny olona tsiatsiaro ny fahasairanana sy ny fahoriana mianjady aminy fa ny zavatra hafa ao ambadika dia misy resaka fanampenam-bava ao ka zany fanampenam-bava zany de io fampiasana ary rehefa nyresahany taty anivon'ny fanoherana io hoe tsy manana ny toerana ny fanoherana eto amin'ity firenena ity tsy omena ny toerana ny fanoherana eto amin'ity firenena ity izy zany mazava ho azy ny mpitondra na ny mpitondra any amin'ny fitondrana foibe io zay tarihan'Andriamatoa Andry Rajoelina na ny mpitondra sy ny mpitantana eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo de Andriamatoa Beny Tanàny zany amin'ny mampalahelo dia tsy ny tiako Madagasikara zay atahorany mafy mihitsy satria tena atoko manana ny maizy azy zany atoko tiako Madagasikara zany na nezahana ny vonoana ara nezahana naratsiana ny soketaina ny sorapotaka io mbola mijoro satria profon'zany ny mbola fiomanana zany atoko zany ankalaza ny 20 taona any amin'ny tapatapaky ny taona anoany zay efa mametrapetraka moa ny tompona andraikitrarehetra voatondro sy voasafidy ikarakarany zany fa araky ny teniko teo tsy resaka diversion izy ty zavatra ty ihany zany tsy resaka hoe fanodinana ny lohan'ny olona fa resaka mihitsy fanampenam-bava resaka fampiororona resaka tsy famelana iteny ireo tsy mitovy hevitra ary tena mbola amafisiko ty teniko teto ty sy ny teny namana manao hoe tsy ny tiako Madagasikara ihany no ijoroanay miaraka aminy rehefa misy hitanay fa fampiororona sy tsindry azo lena atao aminy fa eny fa nany herikara na ny mpiaradia aminareo ara izay naniry tany am-boalohany ny mba hifampiresaka amin'ny fomba tsotra amin'izany Beny Tanàna sy ny mpiara-miasa amin'izany nilaza ny zavatra tsy mety dia efa fanitsiviny izao am'izao tsika miteny zao no toriana eny ampitandro filaminana sy eny amin'ny fitsarana dia izay no antony ijoroanay vao maika moa manamafy zany fijoroanay zany ny fitoriana ihany koa satria natsona moa reo fa reo ka raha ny fahalalako azy tsy anisan'ny toriana fa anisan'ny voantso zany service ny cybercriminalité zany reo namandreo ka dia nijoro izay isaorana reo rehetrarehetra olom-boafidy olo-tsotra misy olom-bava-mbahoaka tao ianao honorable Panabe Todson avy eny boribory tany fahenina zay nitondra ny tenin'ireo namana rehetra manoloana an'izany antso-jay tsindry azo lena fampitahorana fampiororona fampiasana ny rafitra ny fitsarana sy ny mpitandro filaminana anampenam-bava sy ampanginana ireo zay samytsikera ny tsy mety ataonareo de ny zava-nisy teny dia nalefa nody araky ny teniko teo fa miandry angamba hono tsy angamba fa tena miandry ny fakanam-bavany sy ny fiainona ireo mpanolotsaina dimy mirahalahy na izany na tsy zany dia mafisiko eto ny tenyny député Todsoa teo hoe tsy anginy izay ijoro hatrany izay ninona ataonareo eo ninona endrika fampitahorana sy fampiororona ataonareo eo fampiasana ny rafi-pitsarana araky ny teniko teo sy ny mpitandro filaminana anaovana tsindry azo lena sy raha matahoranay miala tsiny aminareo fa tsy ampemotra anay zany satria olom-boafidy ihany koa izay izany ny teny zany ary nisy ny olona nifidy anay tao na nambara fa manana ny maro anisany nambara ho iaho fa zay aloha tsy resy lahatra treto fa najainay zany satria hoe ara-dalàna fa fantatray fa tsy ara-drariny zany dia mandry fifidianana izay de ho hitantsika eo namana faniry nitoy an'izany fa mino fa ao anatin' zany fanadiadiny zany ary mbola manamafy ny fampahirezana andreo fa manao izany na tsy zany koa de manao antso amin'ny vahoaka malagasy ihany koa fa rehefa misy ny zavatra tsy mety eto amin'ity fireneny ity nizaniza na ty anivon'ny fanoherana na eo anivon'ny fitondrana na mpiaradia amin'ny fitondrana tokony sa ijorotsika ary sa iteny amin'ny fomba dio amin'ny fomba mahitsy fa tsy miolakolaka ny hoe tsy mety zao de tokony ahitsy tsy sarotro zany fa isika mantsy teo de zatra mety kotintsika malagasy mety fahalementsika malagasy zany zavatra zany ary ararotiny sasany zany fahalementsika ampitahorana atsika hatrany
aminona ny maizy atsika mihitsy ny personnalité atsika dia mora ny andrebirebena nysaitsika rehefa aveo ka izahay dia hitarika anareo hijory hatrany araky ny teny namana faniriy te misaotra anao napatsiaha namana faniry ny am'izay le hoe rehefa mbola misy ny azo atao dia eo foana ny tena ary ao anatin'izany no ampaherezana ny namana honorable Rabekijana zay mikarakara efa tena ao anatin'ny fikarakarana zany re dynamisation ny any amin'ny faritra loatra iny dia paraparavola izany mampahery anao ary mirarosoanao avita am'lay avita tsara ary afahana mapita am'ireo namana rehetra mitoromarika avy aty amin'ny président Ravalomanana sy ny avy aty amin'ny birao politika dia zay no afatra kely eo fa ialana tsy ny eto namana any loatra mangoro any indrindra ianao député Rabekijana fa efa misy ny fotoana izay mifanindry efa voafaritra tany aloha tany fa dia mirarosoanao avita soa izany redynamisation zany kopakopatanana ho anareo rehetra any loatra mangoro any ao anatin'izany eny ary rehefa miresaka an'izay mpanolotsaina an-tanàna zay ianao tsy maintsy maharesaka commune zay raha mbola misy azo tohizany ty resaka CMGD ty aloha député fetra satria ity zany no déclenché an'izao anton-javatra rehetra zao tsy hoe ity fa le knaps le volany knaps en milliard d'ariary de lasa nakany amin'ny SMGD de SMGD ny kisaka ty amin'ny mpanolotsaina de kisaka tany amin'ny be ny tanàna sy mpanolotsaina de zao ndray mpanolotsaina sy mpanolotsaina de tsy fantatry hoe hitatra ho aiza ndray le izy fa ho any mpiasan'ny commune ndray ve sinsisa fa inona mbola azo ambara aloha député fetra mikiasan'ny SMGD satria niresaka nyzitsika tamin'ny herinandro ny teny ianao hoe mbola misy zavatra azo resana ihany mahakasika an'izy io tsika manko rehefa mitondra sujet anankiray zany de tena entotsika foana ny fivoarany vaovao sy izay tsara ho fantatra ao anatiny tony lafim-baovao mafana itony ka mino fa mbola manakambarandray député fetra ny fotoana no mety hoe tsy ho ampy fa na izany ezahako fitinina raha ny vaovao sy ny angom-baovao eo ampelantananay zany sy eo ampelantanantsika ka tsara mpahafantarina ny vahoaka an'Antananarivo indrindrandrindra tsy ny vahoaka an'Antananarivo ihany fa iombonany ty Madagasikara ty io tsy an'ny filoham-pireneny zany Madagasikara zany na ny mpitondra misy am'izao fotoana zao sy ankehitriny ny tanàn'Antananarivo tsy hoe ny mera no ambara nanambara ho lano be ny tanàna de hoe azy sy afaka anao zay tiany atao izy fa izao ny olana aminatin'io SMGD io be de be ny atao hoe faritra manjavozavo misy zavatra tsy mazava na atao hoe zone d'ombre moa ny fomba nytenena nireo namana CM zany zavatra rehetra zany fa anisany azo resahana ao anatiny dia ny mamofopofona karazany fikafika fanodikodinana saim-bahoaka sanatry zany fanodikodinana volam-bahoaka ao anatin'izany zavatra any ary tsy mamofona fa teny feno tsy ara-dalàna feno zavatra tsy ara-dalàna ao anatin'izany na ny fomba nananganana azy na ny fomba mifampiresahana na de nisy ary reo cabinet financier manana maizy azy nanolo-tsaina n'zany société zany ny amin'ny resaka hoe findramam-bola inona ny andraikitra sy ny anina omena azy ahoana sy ahoana daholo ny andrafetana an'zany fitantanana an'zany orinasy zany zavatra misy zavatra manjavozavo daholy ary tsy misy afaty zany zavatra manjavozavo zany no ny takiny reo mpanolo-tsaina ny tanàna de tsy iza fa Ramatoa Clémence sy Ramatoa Lily Rafarala zao moa izy lasa miditra raty amina asa eny fanampim-baovao ny tadiaviny aty amin'ny cybercriminalité nefa na izany naty zany tena hoe tsy mampome itsony mampome am'le fomba fiteniny tanora am'izao fotoana zao moa na fomba fiteny am'izao fotoana zao fa mana fotoana mandany andro mandany volam-panjakana satria ny vahoaka ny mandony karama nyreo mpiasany amin'ny fitsarany reo nareo mpitsara reo ny vahoaka ny mandony karama nyreo zandary asaina rebirebena amina zavatra tsisy fotiny reo ny vahoaka ny any polisy ao amin'ny cybercriminalité fa de ampiasaina le rafi-pitsarana araka ny tetika teo tsy diversion ihany io fa resaka ezaka anafenana ny zavatra tsy mety ataon'ireo mpitondra sy reo mpisy lelaka aminy fa nefa misy mahatsara azy io namana faniry or-piaino ajaina aloha ivoaka ny marina satria ny zavatra azo ambara araky ny teniko teo dia nitoriana fa fanalam-baraka efa elany hoe baraka an'ireo no afaka raha izay ny tiany ho tenenina fa fanodikodinanresaka zany zavatra zany raha tany ambolohan'ireo olon'ireo Andriamatoa be ny tanàna sy mpiara-miasa aminy ary reo birao maharitra eo anivony ny filan-kevitry ny tanàna Antananarivo
no namoaka ny zavatra nytakiny reo mpanolotsaina ny tanàna na ierika io na avy amin'ny time io na avy amin'ny combat io nareo tsy miankina tsy tonga tam'izao toedra raha misy toejavatra misy fampisitositony eny amin'ny fitsarandreo ianareo ny tompona andraikitra am'izao na nininona ho ambaranareto satria zavatra tsotra ny nangatahan'ireo olonareo hoe avoay ny statut juridika zany hoe ny mombamomba n'lay orinasa fa misy zavatra manjavozavo ao anatiny raha mivoaka izay de tokony ho hita ao daholo nyreny vola miasa ao iza daholo ny tompom-bola miasa ao ovina ny natsangany zany orinasa zany iza no solotena ao anatin'ny filakevim-pitantanana ary nanahoana moa ny fomba nanendrenareo an'zany anany safidiananareo an'zany ho solotena rehetrarehetra ao anatin'ireo orinasa ambara fa any commune urbaine Antananarivo reo ao le izy de ahodikodinareo ao satria nisy namoaka koa tany amin'ny Facebook sy tany amin'ny Hainao Manjery de nisy ny laza asa mety nisy mibolisatra kely ve satria efa nisy mipartage maromaro efa manjatony fa mahagaga le nanao partage de miverina ty hoe ikoa maina raha ataon'ireo olon'ireo amindreo le olona efa samyjoro mitaky ny fahamarinana mitaky ny mangarahara ao anatin'za zavatra any dia ianareo ihany tsy maintsy voantso eny na tsy voakasika zany amin'ny mpanolotsaina tiako Madagasikara dimy rahalara dia voantso any am'izao fotoana zao fianareo ve maninony zay moa fomba fitena kety nareo ve marary tena marary tsy milamina ranganareo ny asa sy nampandregetina anareo atao ny zavatra nampanantenanareo tanterahana fa tsy any amin'ny zavatra hafa tena hoe tsy misy ifandraisany amin'ny fitantanana raran'ity community tsy omenareo asina le mpanolotsaina amin'ny tanàna ny lalàna ny nametraka namaritra ny asa sy andraikitra reo de manao izany izy reo de fitoriana no setriny zany mbola ho avy aminareo ny tsy mety fa so ihany ianareo fa nitory so ihany ianareo fa nitondra ndrarany amin'ny fitsarana sy eny amin'ny polisy sy eny amin'ny cybercriminalité sy ny zandary fa manantena fa ny fitsarana zay tokony atao apabe maso takina ny anaovana zay apabe maso mihitsy afahany rehetra miditra maheno ary engany tsy isy tsindritsindry avy any ananinaniny afataratsika zany fa hoe zao marina kay makasika ny SMGD io tsy andry ny ordonnance izay ho avoakany zany fitsarany zany ny amin'ny alalan'ny vahoaka an'Antananarivo zay samy tompony ty Antananarivo ty isika rehetra na ny malagasy any amin'ny faritra samy tompony satria reny vohatra Madagasikara ty ary tokony filamatra sy fitaratra zany fa ianareo isaky ny vao mametraka fanontaniana isaky ny teny le namana de manala baraka araky ny teniko mibaraka anareo efa ely zany no afaka tsy te hiditra tsy priana any am'zany fa ao anatin'zany ihany koa dia misy an'io le efa amafisiny namana teo hoe ohatra ny fitoriana lava de mampatsiahy kely tamina mpanolotsaina ny tanàna iny miaraka tamin'io raha matonitory io lalatiana raha mpanolotsaina zoko be ataoko hoe ranabavy any ianao na tsy mitovy ary ny ara-politika tsika fa hatramin'ny arahanao ny asa hatramin'ny nanarahanao ny atao hoe vondrona misy an'io be ny tanàna io dia gaga izay fa ianao no nitaky nitaky ianao ny am'zany hoe transparence izany mbola tsy tena niaraka ianareo tam'zay mbola tsy tena niaradia ianareo tam'zay ianao ny tena nihirahirany zany tao amin'io filankevitry ny tanàna io fa mila omena n'ireo mpanolotsaina ny tanàna izay tadiaviny mahakasika ny akapobeny io société SMGD io sy ny fitantanany anivon'ny commune urbaine Antananarivo na resaka araboly io na mety tompon-kambana anivon'ny filankevim-pitantanana io na ny tompo mipetraboly io zavatra marobe na niendriky le société natsangana fa nafenina ihany koa na manafanira mino fa ivoaka zany amin'ny fitsarana izay ho avy tsy hoena sady aingana lizy rehefa ry zareo no mitory aingana be mihitsy de tongatsika efa ela nametraka fitoriana nefa tsy valmanana aizy ianao ry cybercriminalité aizy ianareo ministry ny atitany aizy ianao andre mato prime ministre fanalam-baraka natao an'ny filora valomanana no lazaina sanatriny zany atteinte à l'honneur fa mietsika any aty de atteinte à l'honneur du président atteinte à la sûreté intérieure de l'état atteinte azao katsakatsara maso vanjobory rehetra tsy hoan'ny gasy faniriny gasiny mba inana an'zany zao fa na izany raha afaka kelikely de tsy voavidina vokatra eto toerana vokatra fototra tena sakafo malagasy akoatry ny vary fa tsy ho voavidy tsony zany atsoatsy fa tsy ho resahako tsony resaka fiakarany solika fa fandresahany namanarina teo fa ny zavatra tenin'io raha matoy io any mbola veriko eto transparence mila an'zao mila avoaka ny zavatra takindreo olona aiza
ianao ny filohany zany atao hoe vao miera tsara tantany zany na hoe commissionna bonne gouvernance izany mba nanainga kely an'le ratsatanana kely ozy ny teny frantsay hoe le lever le petit doigt io raha matoa io raha tsy nomeny satria ny tapahany be ny tanàna ny solika nany an-damin'ity andreo fofolo volana zao anisan'zany raha matoa lili manambady aman-janaka toraka zany ko raha matoa mpanolotsaina ny tanàna clémence nefa mbola nanao ny asan'ny mpanolotsaina ola nanao ary tonga mivory eto de apabe maso eto reny zao tontolo zao sy madagasikara ny rehetrarehetra vahoaka anatananarivo lalana avy aiza ary lalana aiza andre matoa be ny tanàna sy raha matoa mpanolotsaina lalatiana raha vololomanana no afahanao milaza fa prérogative na fahefaniny be ny tanàna ny manome zay tiany amena ary tsy manome zay tsy tiany omena ary tsy vola vanim-posiny io e fa ray tsy volanareo tsy volanareo mianakavy io ary miomana ianao andre matoa préfet fa mitodika any aminao koa ny tenako sy ministre ny intérieur fa fanokafa na mpomba ofisialy ny amin'ny andro talata ho avy zao talata voalohany ivorininy solo-mavambahoaka andiniana ndray zany tetibola osympanitsina izany miandry anareo izay mandra-patonga an'izay ny irarinay de fa mba hitondra fanazavana ny préfet koa satria raisinay opisay tsy kombakomba ianao andre matoa préfet sy anao andre matoa ministre ny intérieur eny tonga hatrany amin'ny prime ministre izay lehibe ny administration fomba avy aiza lalàna avy aiza zony avy aiza no tsy hanomezana ny solotsolika ho an'ny mpanolotsaina izay samby joro milaza ny zavatra tsy mety eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo efa mendrika ny raha ny fijeriko mendrika ny fiatsonana fanonganana tsy fanonganana fanesorana azy amin'ny toerana zany zavatra any tsy haiko ny tena pitsopitso ny lalàna zay milaza azy fa ny fantatry fotsiny de tsy misy lalàna milazany zany any anatin'ny andiny-dalàna any hoe tsy omena ary tsy mbola nisy nanao tao anatin'ny enimpolo taona mahery zany ataona zany andre matoa be ny tanàna sy lay raha matoa pitorotoro lavy ty zay ny findrany ny virus ny be ny tanàna amin'ny hoe fitoriana ireto olona tsy mitovy hevitra aminy satria samby joro ny amin'ny marina ary mitaky ny fahamarinana sy ny mangarara ianao no tompona andraikitra araky ny teniko teo andre matoa préfet satria ianao no mijery nyzany resaka hoe mifanaraka amin'ny lalàna velona misy ve ny zavatra zay ny tinapaka sy ny tapahana teo anivon'ny fanapaha-kevitry ny commune indrindrandrindra teo anivotry ny mahakasika andreo délibération izay ny raisin'ny filan-kevitry ny tanàna ka dia miandry ny valiteninao izay rehefa mbola tsy mamaly ianao de ho tetezina indray reo hainao manjery hafa satria mety misy ny tsy mandre izao antso ataonay izao dia andreanay ianao tony nandrenesanareo anay tamin'ny herinandro lasiny sy ny tamin'ny fotoana lasa rehetra tany aloha tany mahakasika ny zavatra tsy mety eto amin'ity fireneny ity zay ny hita azo anambara hafa fa de miandry isika fa tsy hoe isaky tsy hoe ianao no mitory de ianao no manana marina ary zao koa ny anankiray tena goavana be tao anatin'le izy raha nylazy io raha matoa io sy le ranga anankiray mpanolotsaina ny tanàna nytory fa nanala baraka azy mila zany aloha nomeny le tena marina zay voalaza ao anatin'le statut juridique hoe ity teninareo rahavavy mba ho fiarovatenany sy ho fantatry ny vahoaka hoe ity ny marina ilo le teneny mota teo ay tena zay mota teo tena tsy reko lizy fa le ohatra zay disaiky hoe mba hafahana hoe de tsy samy tsofoka an'ity izy nefa nitsofoka ihany dikan'izay hamoaka ny marina zany tena zay mihitsy amafisiko ary zay teny zoko mota teo zay manao hoe avoay ara andre matoa be ny tanàna raha matoa zay tena tsara fifandraisana aminy ianao satria ianao ny nanambara voalohany tany amin'ny ainao manjery sy tao anivon'ny fivorin'ny filan-kevitry ny tanàna fa nindram-bola fa mbola tsy niteny sora-bola ianao tam'izay fotoana zay raha matoa mpanolotsaina nytory andreto namandreto ianao no niteny sy nanambara voalohany fa nindram-bola indram-bola amikinapsa ny commune urbaine Antananarivo ary tsy fantatra tsony mo ao zany le ahodikodinao arendrika eo le saim-bahoaka tsy fantatra otsony na commune tsy fantatra otsony na SMGD tsy fantatra otsony hoe iza satria misy personne physique ao misy personne morale ao misy inona ao dia ahodikodinao le resaka de mangina misy silence complice ao misy firaisana tsy kombakomba noho ny fahanginana ao anatiny io de zay le tenitsika teo miverina any amin'ny fanontaniany faniry tany am-boalohany manao hoe diversion io nefa koa fomba anankiray nentina entina anamarina tena fa dia vao maika moa ho avy aminareo marina ny tsy mety fa mino fa tsy fitsarana adala ny misy eto amin'ity fireneny ity fa fitsarana endry ary tena hoe zay le takina foana ty anivon'ny fanoherany aoka mbo fitsarana manana ny fahaleovatenany de amoaka marina ary eneran'ireo olon'ireo andre matoa be ny tanàna voalohany indrindra
mino fa manana fahefana zany koa anao ndre mato-ministry ny apitany sy ny préfet ny amin'io avoay ny taratasy mahakasika ny nananganana ny zavatra io satria mbola misy anankiray ihany ko or tsara mpahafantarana avoaka misy aiao ataoko hoe aiasy fanontaniana ny fotoana nananganana ny fotoana nikarakarana ny atota taratasy a mahakasika ny findramam-bolany amin'ny knapsa dia tany aloha lavitra ny fotoana nahazaon'ny SMGD ny taratasy ara-panjakana ny amin'ny fijoroany ara-panjakana ara-dalàna dikan'izany orinasa matoto akoatra ny efa hoe fampiasana ny volan'ny mpiasa izay latsakemboka ny mpiasa i moa tsy ho resahako etsony tao amin'ny knapsa fa mbola orinasa matoto zay no ayahanay ny fampirarata amin'ny knapsa tamin'izany fotoana zany satria mbola nisy volana vitsy taty aoriana voatena nazo izany atao hoe immatriculation tany amin'ny registre du commerce sy ny société zany le orinasa SMGD zany rehetrretra zany le zone d'ombre ny tenen'ireo naman'ireo ka dia zay anisan'ny mbola fanampy-panazavana fa ny fotoana efa mandefa amin'ny manaraka iverenantsika fa miandry isika ny akony zavatra nisy teny fa nyteny moa ny tenany araky ny teniko teo tany amboalohany nanotrona nampahery an'ireo namana ny am'izany fiantsona lava zany asa torin'izy andray manaraka fa de atao fanao fa efa mahamenatra sady mana fotoana ny ataon'retolona mpiaradia amin'ny ambara fa manana ny maro anisy eto amin'ny fireneny ka de zay no mazava zay député Fetsa mbola marina titika resahana na manao fanefa aloha tsahatra eo aloha iny de mbola hosotomontsika foana rehefa amin'ny fotoana rehetra fa amaky commentaire vitsivitsy aloha tsika satria efa misy sorasoratra vonina ao a de verina kely atao amin'ny boribory tamin'ny fahadimy ny antokotiko Madagasikara zay navita asa lehibe nareo Rina Soa Tovoarinjaka i député Rastanko eny ary Julien Ndremorasata koa dia eny daholo makasitraka azy rehetra tonga eny anosy i Divine Rabaruel miveriny soira gova ny capitale hoe tsy ampy ny communication ataon'ny fitondram-panjakana tapaka ny tsinaiko nalahelo lay teniny naheno ny teniny naheno nga manotino naheno ny teniny ngamba hoe naheno ny teniny ngamba frappy mbola izy ty Miora Razana Jatovo tsotry hoe tonton Mota samy torisy satria manana piaro averiko foana le hoe arao maso ny resaka fifidianana fa efa misy zavatra mandeha be ao élection no bazany zavatra rehefa ka aoka samy omailo isika élection ny bazany zavatra rehetra ngamba ka aoka samy omailo isika zay ngamba ny tindresany akasiagasy ary miarabanareo tompoko miarabanao ihany ko manaraka sy tapaka anareo sy ny raharam-pirenena valala voatango mivoaka malagasy ankehitriny tsy misy piaino mbola savy fa za matahotra akasiagasy iny ary reny sombony kely reny nisy resaka nyresahana teo mikasika ny hoe ny fanaraha-maso ny fikarakarana ny fifidianana any fototra sy ny rehetrarehetra tonga de ampiarahako an'ilay sary ty ity sary ty député Fetsa de sary ny andritry ny redynamisation nataonao tamin'ny farany herinandro teo tamin'ny lahady atetsy Anjanahary maromaro ny tonga teny ary maro ihany koa ny namana ny fanotrona am'izay ngamba ho alefa ny namana lisy de toizantsika ny adefitra rehefa teo député Fetsa satria zay ho le teneniko hoe miasa ny solom-bavambaoka atsika ary tsy miasa nivo ny fanoherana ihany sy manao ny asa fanetanana any amin'ny sehatra misy azy fa miasa ihany koa amin'ny anivon'ny antoko miasa mijery ny vaoka zay nampandany azy de ho arahantsika aloha zany ty hetsika nataony député Fetsa tetsy Anjanahary tamin'ny alahady farany teo redynamisation izy ty Yeah.
nandritra ity fokaonandoha ity no nanaovana tatitra mahakasika ny zotram-pifidianana ifanesy sy ny zava-misy fotony ahafahana mijery vahaolana miaraka anatsarana izany. Teto tena nentana ny solombavambahoaka voafidy teny toerana ny amin'ny tokony andrasany rehetra anjara amin'ny fiatrehana ny fifidianana. Ny boriboritany fahadimy izay anisan'ireo boriboritany be mpifidy indrindra manerana Antananarivo renivohitra. Tanjona ny amerenana ny filoha Marc Ravalomanana indray eo amin'ny fitantanana ny firenena. Fifampizaram-baovao ary fanamafisana ny fanentanana mety hifotony ho an'ireo tompona andraikitra rehetra izay misy eo amin'ny 500 eo eto anivon'ny boriboritany fahadimy. Misy any tena niresahana tato dia ny fanentanana ny olona andeha hisoratra anarana indrindrandrindra ary andray andraikitra mahakasika ny zavatra rehetra mitrangy ny fotony indrindra manodidina ny lisitra mpifidy io. Amin'ny ankapobeny zany dia izay fifampizarana vaovao ary fampitana ny toromarika avy any président Ravalomanana hoe atao sy ny bureau politika mba hiasa miaraka, mba ho tonga miaraka arak'izay le toromarika président zay fa hiasa ao anatin'ny fanajana ny fitsipika. Nohanitra an-teriny filoha-mpanorona ny antoko Marc Ravalomanana nandritra ny fandraisam-pitenenany tamin'ny alalan'ny Antsoatarby nandritra ity fotoana ity ny mahazava-dehibe ny fokaonandoha tahaka izao isy ny fampandrosoana miaingan'ny fotony. Ary dia miaraban'ireo rehetra izay tonga mivoha eto ka toko fa samy mihevitra sy mijery izay mahasoa sy mahatsara mampatanjaka ny antokontsika nareo amin'ny 5e arrondissement eo. Fa dia niteniteny mba soanareo ary maniry mba ahafahana mahita zidena hoe zao tokony ampahalotsina izy ity. Tandremo tsara fa 5e no tena manana mpifidy be indrindra, 5e mahatsasatsika izay mahatsara azy ka dia san'iny hoe mieritreritra. Tena fana satria mahatsapy zany ianareo ilaina ny dinjy, ilaina ny fifanakalozan-kevitra. Aloha anaposaka aneviny tolony io, dia vao anaposaka aneviny izy dinareo misanasana misy mety dia mbolantsika avao tsisy zay tsy ahitana vahaolana io matana dady hoe mahaolana. Ka dia ny fanirikitra hoe ohatra mbola misy fotoana dia afaka miaraka amin'ireo tofoa dia hita hoe ny fidiranam-pirenenareo. Zava-dehibe ny fidirana ho isan'ireo agents électoraux mba ahafahana manara-maso tsara ny fangararan'ny fifidianana hoy ny mpikatroka Fokotim. Tsy maintsy antso ny Fokotam mako hoe izy amin'ny resaka agents électoraux io tsy maintsy antso izy. Tsy vitany rery io, tsy vitany rery no miteteny io dia mangataka antsika ako tena midira raha tsika ho azo fandresena amin'ny 2023. Za zany tena mangataka antsika mihitsy za ho efa elany tao fantatry ny fikafika ataon'ireo ao. Antoko velona sy mijoro ary manana maizy azy ny antokontsika Madagasikara izay ankalaza ny 20 taona ny ijoroana amin'ity taona ity ny filoha Marc Ravalomanana mpanorona ny antoko izay anisan'ireo filoham-pirenena nampandroso an'i Madagasikara ary afaka hanarina indray ny firenena amin'izao fahasahiranana iainan'ny vahoaka malagasy izao. Fampidiran'ny ady hevitsika ny député fetra sady arabaina nareo amin'ny boribory tany fahadiny na vita n'iny fahadimy na vita n'iny fameloma-maso iny. Ny fantaniko ny andraikitra reny olo reny moa zany tonga tao amin'ny foko tamin'ny 7 le tena mpitarika reny député fetra. Somary ho ahitsika kely ny tenin'ny namana faniry ny redynamisation le anaina le hoe fameloma maso na fanomezana ingy avao efa vita efa vitsivitsy lasa zay. Fa tamin'ity ndray mitoraka ity dia nantsoina eto vao mamaly ny fanontaniana namana faniry hoe nantsoina ireo tompon'andraikitra rehetra ny birao mandrafitra ny Fokotim 7 zay misy eo amin'ny 7 avy eo amin'ireo Fokotim 7 eny amin'ny boriboritany fahadimy. Zay ny voalohany indrindra. Toraka zany ihany koa ny ao anivo mivehivavy tiako Madagasikara eny amin'ny boriboritany fahadimy ary ny tanora tiako Madagasikara eny amin'ny boriboritany fahadimy. Ny ankoatr'izay dia teo moa ny tenanay fa teo ihany koa ny solombavambahoaka ary isaorana daholo izy ny solombavambahoaka teo aloha Ramatoa Clarisse ny olom-boafidy teny amin'ny boriboritany fahadimy dia ny mpanolontsaina ny tanàna président Faustin izay mbola mpanolontsaina ny tanàna amin'izao fotoana izao sy ny ireo le olom-boafidy teny amin'ny boriboritany fahadimy izay mandrafitra an'izany fa conseil municipal izany. Fa teo ihany koa ny délégué au maire teo aloha sanatria misy adiniko fa dia maro be izy ireo tompona andraikitra ireo tia matranainy dia tsy hoe nakatahaka akory fa araka ny toromarika président dia famerenana ireo rehetra somary natorotorona somary nakanaka sisiny tany nefa nanana andraikitra teo aloha
tao anatin'zany tiako Madagasikara de izay zany iny natao tao iny fa namafisana zany hoe mbola tafiditra tao anatiny atao hoe redynamisation ihany mariaka tona fa tsy mpikatroka teny fotiny zany mbola tsy tao anatiny reny olona tonga teo reny fa brao zany reny brao daholo mihitsy a sy eny mitarika amin'ny teny fotiny teny Sy ny ny ratsana. fokitima sy ny ratsana ireny tonga teny reny ka dia reny moa zany nitateraka teo dia saorana ny mpikarakara fa nisy nikarakara tao anatiny tao a indrindra ho assistant parlementaire sy ny tao anivon'ny distim de ny manarak'izay a ny afatra lehibe ny afatra zay indrindra ny afatra tao dia maromaro ny zavatra nambara ary anisan'ny tena nampitaina tao voalohany indrindra dia ny resaka discipline zay mahasarotiny ny atoko tiako Madagasikara sy ny brao politika indrindrandrindra président Ravalomanina zay mpitarika atsika fa hoe atoko a misy mpitarika ty atoko ty atoko a misy rafitra ty tiako Madagasikara ty ary atoko manana ny discipline sy ny fitsipika ifampifehezana ity atoko tiako Madagasikara ty ka ny rehetra na iza na olom-boafidy na ny hatrany fotony na ny mpikambana tsotra na hatrany amin'ny faratapony dia feheziny zany fitsipika izany avokoa ary manaraka ny toromarika sy ny torohevitra izay atolotry ny mpitantana sy ny mpitarika dia manodidina an'izay tao ihany koa ny fiomanana ny amin'ny fifidianana satria na oela na oainga anaraky ny tenin'ny président dia président Ravalomanina tsy maintsy isy fifidianana eto amin'ity firenena ity dia anisany efa niomanana tao zany tao anatin'ny tenenin'ny président Bernard zay président ty makopakopatanana ho anareo any Akadramamy indrindrandrindra fa izy no nitondra ny afatra ainy tsara io ny anetanana atsika ny amin'ny idirana izany ho agent électoraux satria teo moa zany de mifanitsaka ny raikitra président fokotany lasa agent électoraux tsy fantatra loatsony na solotena ny any ministère ny aty tany ny président fokotany no sady agent électoraux zany hoe sady solotena seni de inona moa navaliny seni tam'izany fotoana sy ka tsisy ny vola ara zay de efa manitsaka lalàna mandika lalàna ka de zay indrindra izay mitady fifidianana mangarahara ekeny rehetra andraisany rehetra anjara zay nitadiavin'ny tiako Madagasikara ary hotakina hatramin'ny farany zany hatramin'ny farany mba ho lesona sy ho fomba fanao eto amin'ity firenena ity anisan'ny resahana koa ny faharoapolo taona ny tiako Madagasikara hoe inona ny andraiky sy neny fotony rehetra eny ao anatiny zany fiomanana sy fiatrehana ny fankalazana ny faharoapolo taona ny tiako Madagasikara izany dia nanodidina an'izay akapobeny satria fotoana mandeha eto tsy azo ivalam-parina fa mijery ny ore fa tena manakaikaiky sy fahatelo ny amby 12 dia zay le hoe fampitanany rehetra hoe inona ny vaovao any mba tsy ho tompotrano miono ianareo mpikatroka rehetra any fotony ianareo tompona andraikitra mbola veriko indray mandeha ny tompona andraikitra irery ihany aloha fa anjarany zany mbola ho avy manetsa be zay indrindra mantsy manetsa be mbola ho avy satria atoko velona atoko matanjaka atoko manana maizy azy zany timy zany ary rehefa ndresahana foana tatanivony atoko zany le hoe atoko avela olovainy taranaka rehetra mifandimby toy ny any am'ireo firenenatra matanjaka zay mihitsy any mitanjona raha nanangana izany président Ravalomanina ka dia kopakopatanana ho antsika rehetra boribory tany fahadimy rehetra anatin'ny tiako Madagasikara ny amin'ny ary fisaorana ihany koa natolotra atsika tam'ireny fifanotronana tamin'ny alahady lasa teo ireny dia ny farany ataoko resahako ho an'ny androany amin'ny fandraisako anjara fitenenana dia antsony atao ho an'ny tiako Madagasikara amin'ny mahabrao politika ny tena amin'ny mafoloan'ny vondrona parlementaire ny tenanay dia zany hoe mitarika moa zany ny solom-bavambahoaka tiako Madagasikara izahay no ampitany président sy ny brao politika ireo toromarika rehetra miainga avy any ambony any sy ny asa andraikitra zay tokony ho sahaninay avy tsy maintsy zay satria araka ny tenka ao anatin'le resako teo ihany zay hoe tafiditra ao ny amin'ny hoe voafehan'ny fitsipika ny rehetrarehetra ka dia raha ny zavatra tsapa am'izao fotoana zao dia reto olona vondron'olona nanonga-panjakana tam'izany taona 2024 zany no manome lesona no mise permettre manome lesona azafady mialatsiny fa tsy anareo nanonga anaraky ny tengy tamin'ny 2024 no intime ny olona zay nanangana azy hatrany fotony teo hatrany amboalohany ary tsy anareo no amime lesona eto araky ny teniko fa izahay dia resy lahatra amin'ny fitaria amin'ny président Ravalomanana ary amafisiko etona ary mbola ho avy ny fotoana anaovanay izany hoe fanambarana fa eto moa zay atretina namana faniry mino fa tovihevitra enao na tsy solom-bavambahoaka ary ny am'izay hoe fametrahana ny Flora Ravalomanana nanangana ny atoko mpitarika atsika fa izy atreto no candidat voajanahary na ataon'ny teny frantsay hoe candidat naturel
itondra ny fanevany tiako Madagasikara sy ny RMDM amin'ny fifidianana izy ho tanterahana amin'ny 3 ka na iza aminay atria efa manao antso amin'ny président Ravalomanana izay mbola tsy namaly moa izy atreto fa nefa azonao atsaina ihany nanao iantso Dego Hambaza nanao appel be da be mihitsy ny rehetra fahavatena maro antsetra tany fianaratsotany koa zay 5e koa de manao antso toy izany 4e arrondissement koa nanao hoe tena président Ravalomanana no atsona mba tena ho candidat vojanahary io ianao fa mbola maly président zany fa efa mazava ny antso Gerina teria kadikely koa de nitenany aminy hoe mazava raha zay endrika zay fa de tena mbola maneno fahavonona président Marc Ravalomanana député Alain Tsimbrano koa raha tsy diso koa fa tsy andrarakely mbealoha ary ametraka an'izay fanantenana zay ambony be ny filo Marc Ravalomanana na de efa vojanahary ary maha-candidat azy tsika zava-dehibe koa ny antso ataon'ny mpikatrika député fetra mariny zany ka dia mananteny isika fa reny ray aman-drenitsika zany hoe mila azy ny firenena mila azy kokoa ny firenena toy ny ilany za tsy milaza koa hoe tsy ilainy Madagasikara malagasy izy manany orinasany eto izy nanezana nanaovana atsojay sy resaka fingapingana kaparanjo ara tsy tena any am'izay loatra ny zavatra tiako ambara fa hoe mila anao président Ravalomanana ny firenena ka dia mananteny izay fa amin'ny fotoana mamety azy dia ilaza ny hevitra anao président ny anankiray koa dia iverenako kely alohan'ny tena maranako namana faniry mahakasika n'ity mbola SMGD ty fitoritoriana lava mana fotoana makaleo ty de araky ny teniko maly fa nanao filazana resaka ihany dinidinika tamin'ny mpanao gazety hoe mba atao fakatahaka atao vohatra ny nataon'ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana voatsela koa zay no nitatana nyty tanàna Antananarivo ity nisy ny fanenjehana ary anisany olona mbola mitoro ireo anisany nisy ny raraha namidiny sasany sy nomena ny vahiny teny boribory tany fahadimy teny ny apahatany ary nyravana mihitsy zany CEG teo anala mahitsy izany tamin'izany fotoanany dia nandeha ny resaka dia nahelerany hainao manjery rehetra fa any be ny tanàna Lalao Ravalomanana no nanao sini zany taratasy fivarotana izany tany zany ho andry karana lasany karana moa izy raha tsy diso izay lasany vahiny ny tena tiako ambara tsy voatery ho ratsy daholo karana miala tsiny fa misy karana namana any naovana kopakopa tanana izay atao hoe mandeha amin'ny lala mahitsy misy moa sasany zany de mpanao rapadango paray tsy kombakomba ampitondra sy am'ireo le olona fa zatra lalandririnina am'ty resaka fanodikodinana ny fananam-panjakana sy fananam-bahoaka ty de izao tam'zany ny soketaina na hely ny ainao manjery rehetra fa izy ny nanao sinian'le taratasy fampivarotana izy ny nanao an'zao satria jereva ary fa io izy fa mameny toerana ho any ananganana izany CEG zany satria nomeny toerana lay CEG anala mahitsy tamina be ny tanàna azy fa tsy avela ivezivezy renireny eny fotsiny zanaky ny vahoaka malagasy sahirana tamin'izany fotoana fa nomena toerana ananganana satria ilaina azo an'ilay tany no nanangana eny mba nanangana eny aloha izy natao hoe tsy ara-dalàna ary ny fomba nazahoana azy fa nisy firaisana tsy kombakomba zay tsy lavitra izany ny olona nanasoketa azy sy mitory am'izao fotoana zao teo ny tenanay tam'izany ary nanatona teny ny tenanay mba nandeha nitory ve nitory anareo ve nitory anao io ve ny be ny tanàna Lalao Ravalomanana raha aman-dreny tam'izany zay le teneniko hoe aza atao fitaovana andrebirebena sy anodinana ny mason'ny vahoaka sy ny saim-bahoaka satria misy ny zavatra tsy mety ataonareo misy ny kinafinafina ataonareo sy firaisana tsy kombakomba mihitsy dia ny reto no trenenareo eny ampitandro filaminana sy any amin'ny fitsarana ny olona zay samy joroka dia manody zany samy teny aminareo manody zany ary mbola anody za tsy hoe miatsotody fa de zay teny malagasy mazava zany hoe mbola anody anareo dao zavatra rehetra ataonareo zao ho an'ireo mahatsiaro fa mbola mpanamary tena fa manana ny marina sy manao ny mety nefa ny mifanohatra am'izany ny zavatra hitany vahoaka malagasy sy hitany rehetra na eto amin'ny tanàna Antananarivo na fitantanana ny firenena amin'ny akapobeny namana faniry eny ary tsy maintsy amarina koa moa zany tsika ny fandanana betsaka ny zavatra tiana resahana zay tsy vita eto de any am'zany malaza zay tsy vita n'zany malaza de mbola mitony fandarantsika rapitso député fetra ihany koa mbola hoidiny eny anosy izy satria tsy amela rery an'ireo ampanolo-tsaina ny tanàna mbola hiatrika fivoriana maro samy hafa zay natao hoe mpitaritra
ny atao hoe mpitarika de miatrika tonga foana ary anisany eo anoloany ny adevitra sy eo anoloany ny zavatra rehetrarehetra zay tsy maintsy atrehana zany de tena anaovana tena fakaherezana famporisiana anao zay député fetra ho alay tahaka ny anivon'ny antoko-tiako Madagasikara mihitsy zay fahasahiana mijoro zay sy fiarovana ny antoko amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy satria le teninao teo de mazava be hoe holovain'ny taranaka ny antoko-tiako Madagasikara ny tanjona de zay tokoa ny tanjona ary hamerina ny filoha Marc Ravalomanana eo taona 2024 ny éventualité an-javatra ny tsy fantatsika ny alohan'izay fa ny texte mazava tsara ny élection 2023 fa mila fifidianana madio tsika azona rehetra na CNU na ACC na ny texte zay afahantsika miatrika zany fa mifantatsika tsy eo ny fitondrana ankehitriny fa miverina eo président Marc Ravalomanana eny ary de mbola anafika kely an'izay député anapiko an'izay sady famaranana anapiko an'izay tenin'ny faniry zay dia na iza laza zavatra mifanohatra am'izay nataona iteto zay dia favaly ny tiako Madagasikara donc mahitsy ny resaka na mbola tsy nanambara ary ny filoha Ravalomanana fa ho candidat fa nefa efa niresahako te zay ny hoe candidat voajanahary ny tiako Madagasikara aza mieritreritra zavatra hafa itsony isika mpikatroka itsika mpanaradia isika vahoaka malagasy fa izahay de fa manao ny azonay atao zay solombavam-bahoaka rehetra tsy mahita izay masonay safidinay ary mitarika anareo zay angataka amin'ny président Ravalomanana hoe président Ravalomanana candidat ny tiako Madagasikara sy zay mpanaradia azy amin'ny fifidianana filoham-pirenena 2024 ka dia ao anatin'izay no ametrahako ny veloma finaritra ho atsika mpanaraka ny fandarana miara-manonja ary ko ampaherezana ihany ireo namana izay trenena eny amin'ny tribunaly trenena eny amin'ny mpitandro filaminana ary mety mahazo ny afy izany fa aza misalasala ianareo manatona anay ilazao zahay raha sanatry misy nitsindry azo lena tsapanareo natao taminareo fa voniny izay ijoro iaraka aminareo na aviaiza na avaiza na inona freanary politika misy anareo fa isika tahaka n'izay nahazo namana tany Dego tsika tena niezaky ny nampahery mihitsiny satria reny ko zany mbola reny de endriky le atao hoe tsindry azo lena sy fampitahorana na ianareo mpitandro filaminana mba mieritrereta ihany fa sahiko ianareo mijoro hoe tsy tokony ho bakony ny politika nareo raha tena andraikitrareo marina no saninareo ka dia anatin'izay nanaovana veloma finaritra araka ny teniko teo mirary soa amin'ny fotoana manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy mazava zany zay ho averintsika amin'ny tompony lakle tsy oela 2023 moa fantatsika nisy ny sandoka le lakle de naka tena ampilatanan'ny tompony ho averintsika io mba ahafahana tena manokatra ny trano am'izay manadio trantsika manamboatra ny trantsika mikarakara ny atin'ny trantsika manamboatra ny tanàna rehetrarehetratsika ary mitondra ny ankonana vaovao makany amin'ny fahasambarana sy ny rehetra sinsisa fa de rehefa tonga zay fotoana zay efa vonona zany ny mpandray lakle isika rehetrarehetra amin'ny lakle koa tsy maintsy miomana de nzao zay ary ny androany fa de amin'ny fotoana ho an'ny manaraka indray mbola eona indray tsika ho an'ny rapitso solomambaoka fa adevitra hafa indray miaraka antsika topolasy topovavy